Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy ohabolana anankitelo mitovy hevitra. Ny anankiray dia ilay ohabolana malagasy hoe izay miaraka amin'ny piasa dia piasa, ary izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Ny ohabolana faharoa dia ny ohabolana latina hoe izay miaraka amin'ny mandainga dia mandainga tahaka azy koa. Ary ny fahatelo dia ny ohabolana anglismana hoe ambara ho anko izay sakaizanao dia ho lazaiko anao ny toetranao. Ireo ohabolan'ireo dia samy milaza fa mora mifindra ny toetra, indrindra ny toetra ratsy. Ary izany no tokony ahaizantsika mifidy ny sakaiza tsara, na any am-pianarana na any am-piasana n'aiza le. Dia inona ary izany ny atao hoe sakaiza tsara? Voalohany indrindra ny sakaiza tsara dia izay afaka mampandroso antsika ho amin'ny tsara, fa tsy hitarika antsika ho amin'ny ratsy. Ny sakaiza tsara ihany koa dia izay voalaza ao amin'ny Baiboly, nosoratan'i Solomona ao amin'ny ohabolana 7:20, andininy 4:20 tapany 2 hoe fa misy sakaiza ty izay mifikitra noho ny rahalahy aza. Sary tadiavina tokoa ny sakaiza toy izany, satria betsaka ny olona ny maro sakaiza, kanjo tsy misy tena sakaiza mahatoky izy ireny, fa tia eo ambavany fotsiny ary avana raha misy patsa. Izany no nahatonga ny mpanoratra ny boky ny ohabolana ihany koa, i Solomona izany, hiteny hoe izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana. Na dia izany aza nefa ny zava-misy dia misy tokoa ilay sakaiza tena tiantsika tanteraka. Izy mihitsy no ilay efa niteny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Izany dia voasoratra ao amin'ny Jaona 10:7-7. Jesosy izany te ho sakaizantsika izany. Jesosy ilay tena tiantsika indrindra, satria ny ainy mihitsy ny natolony hisolo antsika olombelona mba ahatonga antsika ho mpisakaiza aminy. Dia ho sakaizan'i Jesosy avokoa ny isika rehetra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoao am-pofaza malaina, faritomotrany andro izao. Sao manana sakaiza ray marina, izarako ny ao am-po, amizako ny amiko, sakaiza ray marina, sakaiza tsy mamelare, sakaiza miayombenyombe, sakaiza tsy mba mandanga, sakaiza marina, manadiny adisoko, mahalala ny toloko, sakaiza marina, nianarany Jesu, sakaiza marina, Jesu, tsy mba hamadika, sakaiza marina, nianarany Jesu, sakaiza marina, Jesu, tsy mba hamitaka, sakaiza marina. Tarika antsa ny fahamarinana. Amiko izy tsy miatsara velatsy,
ka indrao irainy mampiapity ilay fity aminy tinosity izay feno romoromo anjakany orooro marono miantsoantso aizano iafarany eno iao fizao mahama fahaolana de izy any atoloro azy fonao mianarany Jesosy 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 sakaiza marina Jesosy Jesosy sianusuputaka sakaiza marina mianarany Jesosy 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 sakaiza marina Jesosy Jesosy tsy mba hanitatra sakaiza marina mianarany Jesosy 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 sakaiza marina Jesosy Jesosy tsy mba hamadika sakaiza marina mianarany Jesosy 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 sakaiza marina Jesosy Jesosy tsy mba hamitaka sakaiza marina sakaiza marina atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra arabaina amin'ny fofeny fifaliana ianao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra irariana indrindra mba hanampy sy ahasoanao ny fiainona ny fandaharana mazotoa ary mankafy e neny zana kosa le retsy de tsy miova mihitsy le loka ka raha tsy anana de sosety de ovy am'izay le fa andro azy tsy mba miovaova fa de atao be roa ny lalandava tena efa mampandrora gira mihitsy ka mariny ka zay ary no haiko zava-misy ety an-tanànako aza dehibe mimenona radoro hatram'izay zao foana ny fomba fahandro tsy nisy olana zaoko manjary mahita an'izay hoe leo fa inona mihitsy ny tianao atongavany mila mba mianatra mahandro sy manovaova ny fikarakarana ny sakafo ianao ro zana mba miezafa vehivavy ny tena sady renim-pianakaviana raha teo tadiavinao mbola iverina hiditra tsekoly indray azany zany aloha de tsy isy ny raharahako ary atao trano mila efa nisan'ny volondohako noho izany aza manantena andrazana iverina hianatra any an-tsekoly tsony rehefa tsy hinana ny sakafo andrahoako ianao de aza miakapofina amin'ny zavatra mora lamina razana zany no eziko tsy misy maniraka anao any an-tsekoly eo hoe ka ho aizandray ary misy fomba hafa aizana mahandro fa tsy hoe voatery makany an-tsekoly hoe inony zany radoro a fa inona tokoa zany fomba mety ahaizana manovaova fahandro sy ahaizana mikarakara sakafo zany andeha ho ampandrosoantsika avy hatrany ry zareo ao amin'ny
ivitoerana fampelezam-boky advantista miaraka amin'ny namana Rila. ato anatin'ny fandarana tsara ho fantatra trany ianao zao eto indrindra ny tompona ndraikitry ny ivitoerana fampelezam-boky advantista na ny ABC. Miarabanao tompoko, inona ny boky tsara ho fantatry ny mpiaino azo atolotra azy ireo. Atolotra ny arahabo antsika indray manaraka izao fandarana izao ary androany dia boky tena tokony hananany tokantrano, zany hoe tokony epelatana ny tokantrano rehetra dia ilay mitondra teny hoe 250 recette, zany hoe fomba fandrahoan-tsakafo miisa 50 boky 250 recette. Mariana fa boky mahafinaritra tokoa ny fijery azy a. Iza moa tompoko ny mpanoratra ny boky? Mpanoratra dia fa mazatra antsika ny Dr Pamplona. Izy dia araka nambara matetika dia ny hoe manana ny antsoina hoe falana manokana mikasika ny fandidiana sy mikasika ny antsoina hoe taovam-pandevonan-kanina, zay mahatonga azy loatra ity boky ity ary avanana amin'ny antsoina hoe fahasalamana sy ny mikasika ny antsoina hoe fitsaboana amin'ny lalan'ny sakafo sy ny sisa rehetra. Ia, mba azonao lazalazaina amin'ny ankapobeny ve ny mety ho voarakitra ato anatin'ity boky tsara tarehy ity Andray Matotale? Anisan'ny zavatra tombontsoa lehibe ao anatiny dia misy fomba fanaovana ireto zavatra maro samihafa ireto. Ary ohatra zany hoe anao crêpe, anao tarte, pain complet, gluten, reny karazana vinaingitra ireny, reny fanaovana mayonnaise sy ny reny zavatra hitantsika amin'ny toerana fisakafoana ireny dia ao avokoa. Zany hoe afaka misitraka izany zany tsy makany amin'ny toerana fisakafoana dia manao ao an-trano. Zavatra ihany koa dia hoe misoroka ny aretina maro samihafa. Anisan'izany ny cancer, anisan'izany ny aretin'ny vanitaorana sy ny sisa rehetra, anisan'izany ny resaka aretina tsy fampindra sy ny sisa rehetra ao anatin'ilay antsoina hoe 250 recette avokoa. Zavatra mahafinaritra dia izao misy torohevitra ara-pahasalamana miisa 70 mahery zany ao anatiny. Ohatra ny hoe raha ohatra ka izao no mahazo an'ilay olona ny aretina dia atoriny hoe ity zany tsy azony hohanina ity, raha zao ny aretina anao dia aza mihinana an'ity ary atoriny hoe ity zany tokony hohaninao. Ny aretin'ny vanitaolana, ny aretin'ny antsoina hoe ohatra hoe renversement prématuré reny, ny aretin'ny constipation re fitohanana reny zany, ny reny zavatra ilaina mandritry ny reny mitondra voaka ireny, fisoroana amin'ny raritsaina, ny diabeta, tsy fahitantory, ny farerana aratsaina ireny, ary isan'izany ireo izay manao fanatanjahantena dia ao avokoa indrindra ho an'ny zaza andalam-pitomboana. Zany hoe raha manana ity zany ny tokantrano ty boky ity dia azo antoka fa dia irindra ary ao anatin'ny antsoina hoe fahasambarana ny tokantrano rehetra. Ao ihany koa voalaza amin'ny pejy 12 dia milaza fa karazan-sakafo 12 hanatsarana ny fomba fiasan'ny lalandra. Maro samihafa izy ireo izay azontsika ampiasaina avokoa. Ny misoroka sy manatsara ny asan'ny vavony, manatsara ny asan'ny tsinay. Ao ihany koa ireo karazan-sakafo izay tena ilaina amin'ny fitomboana ho an'ny zaza mitombo, fanatanjahantena ho antsika izay misoroka ny aretina maro samihafa. Zavatra mahafinaritra satria izay tena ahasoa ny tokantrano ny voalaza ao anatin'ilay boky. Tsarovy fa fomba fandrahoan-tsakafo zany izy io, ka mandritry ny taona izany dia azontsika taony hoe mijery anankiray dia tapitra ny taona, kanefa dia ao anatin'ny antsoina hoe fahasambarana, fahasalamana ary firindrana ny tokantrano rehetra. Tsarovy fa voalohan-karena ny fahasalamana, ka izay indrindra mahatonga ny mpanoratra hitodika amintsika isan'ny tokantrano mba ampiasa isitraka ary hijery ilay boky fa dia azo antoka fa dia ho salama ny tokantrano rehetra. Miara-manaiky amiko angamby ianao mpiaino fa tena boky tsara tokoa ity boky 250 recette ity. Dia hono atopoko,
amin'ny fiteninona moa zany ity boky ity. Amin'ny teny frantsay izy io a. Eny ary tompoko, amaraparana ny resadresaka tsika, inona no afatra azo ampitaina amin'ny mpiaino? Ny afatra dia ny hoe isika isam-pianakaviana izany dia tsara indrindra manana sy manaraka ireo volazany izany taridalana 257 izany satria sady sakafo no fanasitranana dia mirary soantsika rehetra. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Afaka mianatra nahandro ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny boky izany ianao. Isaorana indrindra ny pastora Andrianjaframamy Silvestre, talehin'ny ivitoerana fampelezam-boky adventiste nampahafantatra antsika izay mahasoa. Raha misy fanontaniana na fanampampanazavana tianao fantatra, dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 10 635 64 034 10 635 64. Ankasitrahana indrindra ihany koa ny fanarahanao ny fandaharana. Zoanitra Sirila no ny farimbona na totosa ny fandaharana tsara ho fantatra mandra-pitafa tompoko. Hasinas Group. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Usana ka uizai enuni
ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ny rabanao mpiaino jaina tonga soa eto amin'ny AWR amin'ity fandarana ity. Miaraka aminao eto ny tenanay Yolande Ratsurmanana. Andriamanitra dia tafaradalana tamin'ny olona anankiray aho, ary rehefa nandeha ny resaka dia tonga tany amin'ny fivavahana. Dia velo-panontaniana ity olona ity ka niteny tamiko hoe inona marina no nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany. Tsy naleo ve nijanona tany an-danitra? Any izao mety ho tsara be ny fiainana. Tantara eo amin'ny Baiboly no tiako hodiniana miaraka aminao anio, ny tantaran'i Zakaiosy. Voasoratra amin'ny filazantsara no soratan'i Luka izany, ao amin'ny Luka 7:20, manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Azo zaraina telo izany ka andeha ny 14 izay milazalaza ny momba ny Zakaiosy no vakiana. Luka 7:1 ka hatramin'ny 4. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena. Ary nitady hitan'i Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety, satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy, ka nanan-kiaviavy izahan'i Jesosy. Fa efandalo tamin'izany lalana izy. Inona ary no azo lazaina momba ity Zakaiosy ity? Mpamoretra izy, faran'izay tsy tian'ny olona izany mpamoretra izany, fa mpitaky vola, ary manao kolokolo mihitsy aza. Tsy dia mamoditra loatra ny olona toy ireny. Mpanan-karena Zakaiosy, mety ho be mpialina, araka ny fitenenana hoe azo avo alandrivotra, ary indrindra moa fa raha azo avy amin'ny tsirariny ireo fananany ireo, dia tena vao maika koa loza. Fohy izy, tapakolona hoy ny sasany. Azo antoka fa efa nisy naneso azy noho ny afohiny. Kanefa inona nataon'i Zakaiosy? Niazakazaka izy ary niankiaviavy. Tsy nahasakana azy na ny toerana misy azy, na ny toetenany, tsy nahalala menatra izy, na dia lehilahy manana ny maizy azy aza, fa sady niazakazaka ny mbola nianky azo. Asa raha ianao ny teo amin'ny toerany raha mba nanao toy izany. Fa rehefa te hahitan'i Jesosy ianao, raha te hanaraka azy, dia tsy tokony homenatra ny olona toa an'i Zakaiosy. Andeha ho tohizana ny vakiteny. Luka 7:20 ny 15. Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia nendrandraka ka nanao taminy hoe, Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ho tranonao ao anio. Ity andininy ity no fanalahidin'ny famonjena. Jesosy no miantso, miangavy, midina faingana, fa tsy maintsy hitoetra ao an-tranonao aho. Raha oviana, anio. Tsy tokony hitavozavoza ianao raha mandreny ny antson'i Jesosy anio, te hiantrano Jesosy anio. Anio fa tsy raha ampitso. Mba azonao sary an-tsaina ve ny fijerin'i Jesosy an'i Zakaiosy? Fijery feno fitiavana, ary maniry ny toetra, tsy hoe amangina hitsidika, fa hitoetra. Ny dikan'izany dia niara-monina amin'ny Zakaiosy no tian'i Jesosy. Mba tianao ve ny ampetranao an'i Jesosy anio, ary ny toerany mandrakariva ho tokantranonao? Manaova amen raha sitrakao izany. Amen. Tsara homarina koa fa na dia tsy nilobava Zakaiosy, Jesosy efa nalala ny tao am-pony sy ny faniriany. Ary azo lazaina koa fa ny toerana tsara hibanjinana ny Kristy dia tsy nitsongolika, fa miandrandra, koa rariny raha niteny Jesosy hoe midina faingana. Ary ahoanandray ny momba ny vahoaka? Efa novakitsika teo fa nitady ahitan'i Jesosy Zakaiosy, kanefa tsy afaka satria betsaka ny olona ary fohy izy. Mampalahelo koa satria be ny olona no mitady an'Andriamanitra
nefa noho ny toetenany na noho ny olona izay manimbatsembana dia tsy afaka mahitan'Andriamanitra na mahitan' Jesosy ny olona iray. Koa te anontany tena aho manao hoe izao ve ilay mitady an' Jesosy sa izao ilay manimbatsembana? Ary raha tohizana mivaky teny dia izao ny voasoratra. Lioka 7:7. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimononmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'ny lehilahy mpanoty izy. Zay foana ilay fijerin'olombelona mifanohitra amin'ny fijerin'Andriamanitra. Ilay mpanota foana no fahitantsika ny hafa, ny ratsy foana no tadidy. Ary ny olombelona moa dia be monomonina, be fialonana, tsy manam-pitiavana, tsy mamindra fo. Kanefa Andriamanitra dia fitiavana ary mandray izay rehetra manatona azy. Andeha ho jerentsika indray ny nataony Zakaiosy rehefa niantso azy Jesosy. 9 dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Tsy nitaredretra fa nidina avy hatrany Zakaiosy, naka ny toerana tokony hipetrahany, nampiatrano an' Jesosy. Izany no atao hoe mankato. Rehefa miteny Jesosy na rehefa miteny Andriamanitra dia manaraka ny teniny. Ary vokatr'izany faly Zakaiosy rehefa nampiatrano an' Jesosy. Fifaliana tsy vitany hoe fihetsem-po fotsiny fa fiadanam-po. Ny olona mandray an' Jesosy dia faly. 9 Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, nitsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny izany. Sady naneny ny Zakaiosy no nibebaka tamin'ny fanambakana vitany, ary nanondry izany avo efatreny. Ny olona izay mandray an' Jesosy ho mpamonjy dia maharikoriko azy ny ratsy vitany ary tsy te hamerina izany intsony izy. Miova fo tanteraka ary manana fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy. Azo lazaina fa Jesosy ihany koa no tompo ny teny farany eto amin'ity tantara ity. Hoy Jesosy eo amin'ny 9:7-10. Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izay no antony nahatongavan' Jesosy, hitady sy hamonjy ny very. Nafony ny lanitra mba hahazahoantsika famonjena. Mba tianao ve ny handray famonjena ho tokantranonao tahaka ny Zakaiosy? Raiso Jesosy. Avela ho hitoetra, anjaka ao an-tranonao izy, fa hitondra fifaliana ho anao izany, ary ho afaka amin'ny fomba ratsy rehetra ianao. Fa na misy aza ny misakana sy manengelina anao tsy handraisanao an' Jesosy, dia matoky ny tenin'Andriamanitra izay voambaro amin'ny Romanina 9:5-7, fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Miankina amintsika tsirairay io, fa tsy miankina amin'ny hafa. Koa ny faniriako dia ho tanteraka aminao ilay teny Jesosy tamin'ny Zakaiosy manao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Ho tanteraka ny izany. Mbola hivavaka isika. Ray be fitiavanao, tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, na dia tsy mendrika azy izahay. Misaotra ray malalo noho ny antsonao anay tsirairay avy, andray ny famonjena anio. Monena ty antranonay Jesosy io. Tantany ny fiainanay, ary vonjeo izahay ho afaka amin'ny ratsy rehetra izay mampisaraka anay aminao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay mpamonjy anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity, mametraka veloma finaritra Yolande Ratsurmana.
tarika Giovanni. Misy feo mibitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anakatolory atolory ahiny fona fa omeko ana avokony fiadanako. Hatrizao ao no mbola miandry fona, nianoloranao ny tenanao sy ny fonao, aza lavinao izany feko zay mibitsika mamponao, oekeo fa ho sambatranao ry olonao, oekeo re Jesosy aza mba manamafiny fo, omeo azy hitondra ny fiainanao, aza lavinao izany feony zay mibitsika mamponao, oekeo fa ho sambatranao ry olonao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feo ny fanantenana. Tompono miantso anao sy miato, momba henonao vareza ry olombelona, tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatraminiza, izy nona foiny any amozy anao, oekeo re Jesosy aza mba manamafiny fo, omeo azy hitondra ny fiainanao, tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatraminiza, izy nona foiny any amozy anao, oekeo re Jesosy aza mba manamafiny fo, omeo azy hitondra ny fiainanao, tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatraminiza, izy nona foiny any amozy anao, izy nona foiny any amozy anao, amozy anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG.
fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia faly miarabanao mpanaraka ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity ny namanao Iliandre Mitantsoa. Miara-mianatra isika eto fa tsy sanatria mpampianatra izay dia nareo mpianatra miara-mianatra isika miara-manofo fahalalana mizaratra kefa fampizarana izany a dia alefa mionja-peo le izy. Iza tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao an'ny mpandrindra sy naridiana. Mbanana tena ho tonga aloha akaina sy hijery fahita lavitra ty hatrano nefa efa maizina ny andro vao tonga. Ny asa efa mandreraka, mbola mandreraka koa le fitohanan'ny fifamoivozana. Ay, tonga ianao? Zay vao tonga. Ahoana Ramatoa? Oka aloha nalaka raro dia andro amin'ny rano mamay fa tena reraka zany. Misy zavatra azo hohanina ve aloha fa tena nona Ramatoa? Andraso fa ho karakaraiko e. Fa ny antso anao voaingana teo ny reninao a. Nitaraina mafy mihitsy izy fa efa ambolana maro ny ianao tsy nitsidika azy a. Zay indray neny. Efa fantany nefa tsy mba manam-potoana anaovana an'izany ahy e. Ka mba mamangy azy vetivety fotsiny very benja dia mampaninina anao a. Tsy mbola afaka makany ary Lorisy a. Mbola be dia be ny zavatra toko. Zavitany ny faktura tsy maintsy aloha ao ampiasanao. Ny olana etsy vahany ero mangony fotsiny. Ny eo tsy vita, ny eo tonga ihany. Miaraka amin'le ramatoa lehibenay vaovao koa kizitimbelona tsy mahatoky olona, tsy mamela mahazo mihitsy. Eraka fa maninona foana izao patronina anareo vaovao zao e. Angamba tahorano banky ropotra ho an'ny orinasa tantana ny araky ny fiheverako azy e. Denao no ampiriatiny. Mila lasa adala mihitsy mariny. Eny e, ekeko zany kanefa dia tsy mahita resaka afa-tsy zany foana ve ianao isaky ny miditra amin'ity trano ity e. Olana, faktura, ny lehibeako zany foana. Dia tsy mba tsikaritao mihitsy ve ireo zanako ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ireo ry benja. Nandritra n'ity tapany arivo ity izao misa tsy nitsahatra nanontany ny ora atongavanao atao trano mihitsy. Mba asio fotoana ho an'ireo zanako ireo ihany rangatia. Zay indray. Fa le vehivavy ve zany dia tsy manandresaka afa-tsy zany foana koa e. Ny any ampiasana efa mandreraka. Tonga atao trano koa mbola manampitrotraka ianao. Fa tsy mba misy zavatra tsara mihitsy ve resahandry Lorisy e. Ary ianao ka? So everinao fa moramora ary mamelona antsika menakavy amin'ny karamako fotsiny ka. Mba lanjalanjao kely ny vavanao ry benja. Tsy rariny intsony izany fioarana izany. Fa nga fidino any ny ala tamin'ny asako fa tsy noho ny antony ara-pahasalamako. Fantatrao tsara ane izany. Ka marina neny lazaiko hoe tsy moramora mamelona vady aman-janaka e. Fa nga tsy efa vonina ny amin'izany moa ianao nakavady aka. Mahita tsy miteny manko ianao ry benja dia izany foana no averimberinao eto a. Fa izany nga mipetra-potsiny eto. Mba fifalianao any fa nanako fotoana nahafahako ny taiza sy niaraka tamin'ny zanako tato trano. Ianao nga miraharahana izany. Lasa azo fijalianao aty ny fanarabiana sy ny fandatsana ataonao ahy isan'andro amin'ny tsy fahafahako miasa tsony. Rehefa tsy miraharaha ianao dia mba jereo ny zanakao e. Sady efa melehibe ireo zazy ireo. Nefa zara raha fantany rainy. Ny zava-miseho ato tokantranontsika tsy resahako tsony. Tsy azonao atao very Lorisy ny manome fotoana kely aha. Reraka ny ahy e. Mararo ny lohako. Tsy mbola manam-potoana ianona n'izany resaka ao zany ahy e. Dado, ty misy taratasy omeko any dada. Fa ino ny tiry Sylvia? Oka loka. Fa tsy hitanao ve fa mbola miresaka zasy ny reninao e.
zaza tonana tsy sao de fa lasa dala ary tianao ry benja dalininy tsy misaina zay tenenina sy atao fa naninona anao moa iny zaza iny lefa reraka ko zao ve nanaovanao ny ankonanao rehefa sorena sy reraka avy any ampiasana any ianao fa sao de tsy hibenja ary ianao tena tsy hibenja talohatsony ny manoloanay ary sao de misy marary ary ao anatin'ny sainao ao leo maka aleo atory fa vereno any reny sakafo reny tsisy ilaiko azy akory fa inona ry zany mahazo azy zany lasakizitina hony masika de tena niova tokoa ve ty lehibe anay vaovao ty mihitsy koa angeny tena mandoto lomakarary sainy tsisy tany ipetrahana mihitsy ngamba mila felatsasatra kely mihitsy aka aleo aloha hitady torimaso kely ndry ary inona ary zany zavatra miforiporitra atao posiko zany ty le valopony meny Sylvia kely ateo inona hony ato soratra dada tiako dada zay rery lanitro ty adalako tamin'ny nanaovako an'le zanako vavy kely lozako fa iza marina ty mino fa maro amintsika no efa tratra ny toejavatra nahazo any benja teo tototry ny andraikitra marobe kanefa tsy afaka mahavita zavatra be dibe indray miaraka ny faladia tokana ny sampanana fito ny fitentsika malagasy zay ho amanokana dia fa nisy fotoana matetika nahatsapako faniriana mafy hamela ny asako rehetra dia andeha lavitra any amin'ny toerana lavitry ny tanàn-dehibe any ambany vohatra any zay tsy misy telefona tsy misy televizion lavitry ny tabataba lavitry ny fiara-mifamoivoy lavitry ny olona mifanaretsaka ary inoko fa tsy zaharery fa ianao ihany ko amin'izao fotoana izao dia olona tapitrisany maro no mizaka ny vokatry ny tebiteby eran-tany na any amin'ny tany mahantra na any amin'ny tany manan-karena fa ny antony sy ny fomba isehoniny tsy mitovy nefa samy ratsy ny vokany marobe ny aretina teraka ny tebiteby marina arabaka teny izay nlazain'i Jesosy fa isan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiaviany fanondrony ny fisian'ny tebiteby mandreraka fon'olona maro vokatry ny toejavatra samy hafa no seho eto amin'ity tany ity eo amin'ny fiainantsika izao indrindra no lazain'i Jesosy eo amin'ny Luka 2:19-20 sy ny 4:20 Luka 2:19-20 sy ny 4:20 ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany ny zavatra miseho dia mahatonga azy hitebiteby ny amin'ny zavatra mety iseho vokatr' izany ankoatry ny aretina vokatry ny tebiteby mitoy dia tsy vitsy ireo tonga any amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-polalina ary mampalahelo fa misy mihitsy ireo tonga hatrany amin'ny famonoantena hoarina amin'ny lavaka maizina antsoina hoe trou noir zay tsy ahitana nininina afa-tsy aizina ny toerana misy ny olona anankiray izay tafiditra amin'ny famoizam-polalina tahaka an'izany tsy misy na dia sompanantenana intsony aza ao anatin'ireny olona ireny tsy misy olona izarany izay manjoa azy ary dia latsaka lalina ny fahakiviana izy tsy mahita vaholana fa tsy ny hoe ny maty ny mety amiko ratsy dia ratsy io trou noir io tsy fahitana nininina fa latsaka amin'ny famoizam-polalina manomboka ny amin'ny fanahiana tsotra mikasika ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ilay izy mety olana ny ampiasana mety olana tsotra ao an-trano mety ho antony hafa fa mandeha ny fotoana tambatambatra ilay izy lasa mivadika ho tebiteby mampidobodoboka ny fo
na mampisento matetika ilay fanahiana no heverina ho tsotra teny am-boalohany rehefa nitambatambatra tsy nahitana vahaolana ary rehefa miara-mitotona tsy araky ny saina intsony ny olana maromaro dia mety ho latsaka tampoka amin'izay ankiviana lalina izay sika izay mitondra mora foana any amin'ny famoizam-po lalina raha tsy misy vahaolana. Voamarika ny mpandinika maro fa ny olona mivavaka amin'Andriamanitra dia ankavitsiana ny tafiditra amin'io trou-noir io na ny famoizam-po lalina tsy ahitana afa-tsy aizina. Ary ny anton'izany aza dia matetika olona nanao tsirambina ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ireny olona ireny. Fa raha miazona ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy tafiditra amin'izany trou-noir zany mihitsy. Mandalo tebiteby izy, mandalo zavatra mety mampanahy azy koa izy, fa ny fivavahana sy ny fanankinana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany dia manampy azy tsy ho tafiditra tsy ho tonga any amin'izany resaka trou-noir zany mihitsy. Mandaitra ary nanavitra olona tapitrisany maro ny fahamaliana ilay antso nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio 12:7-20 manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Miasa fatratra sy mavesatrentana avokoa ny ankamaroantsika sa tsy marina zany. Etsy andanin'izany dia mitady ny irika rehetra ilay ratsy dia Satana sy ireo anjeliny atafiditra antsika ao anatin'ny olana. Mila hery akoatry ny herintsika isika eo anatrehan'izany dia isika efa trotraka ny vokatry ny fahotana sy ny olana samihafa nandritry ny taona maro. Mila hery sika dia hery izay sady afaka manome fahendrenantsika ahife ny asa maro izay ataontsika no sady afaka miaro antsika amin'ny asan'io devolo tsy mitady afa-tsy ny amitehana antsika io. Asa raha efa nahazo anao fandraindray dia tena misy fotoana mahatapidalakale mihitsy eo anatrehan'ny zavatra miseho, verevitra tanteraka, voafatotry ny olana samihafa, mifaningotra indray miaraka ary mifaningotra amin'ny fahalemen'ny tena ary betsaka amin'ireny olona nireny aza no vokatry ny fahalemena. Soa ihany fa tsy toa antsika olombelona ilay Andriamanitra izay namorona antsika. Dia isika izay matetika tsy manana fa tsy latsa sy eso rehefa misy namana izay latsaka amin'ny fahasairanana. Izao no afatra azo antoka avy amin'Andriamanitra ho anao izay mandalo toe-javatra tahaka an'izany ao amin'ny Jaona 7:5-7. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha Jesosy no manafaka anao dia ho afaka ianao. Fa ny ankoatran'izay dia tsy vahaolana. Tsy olombelona mety maty, tsy dada rabe fa ny zanaka. Jesosy ilay maty nitondra ny heloka ao rehetra mba havelona anao. Maika moa ny aminjeny anao rehefa tratry ny olana mandefotra anao ianao. Manana ny toerany mihoatra noho ny taloha rehetra amin'izao fotoana izao ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ankoatr'izany dia asain'Andriamanitra mifanohana koa isika samy olombelona. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana 1:5-7. Tapany faharoa, Tesaloniana 1:5-7. Ampahirezo ny reraka. Ahoana hoe ampahirezo ny reraka. Dia izao no lazainy eo amin'ny Hebreo 12:2. Hebreo 12:2. Atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Marobe ireo tenin'Andriamanitra izay manentana antsika hifanohana, hifampahery, hifampitondra izay mavesatra. Isika anie ny tena marina dia izao hoe mifandimbitratra ny fahasairanana sy ny ankiviana daholo isika rehetra. Fa ny karazany sy ny fisehony ary ny fotoana isehony tsy mitovy. Ka rehefa amin'ny fotoana mampatanjaka anao ary mampalemy namanao dia izao ny torohevitra omena antsika ao amin'ny Romanina 5:1.
Romana 10:1 isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly antsika ihany. Dia hoana koa voalaza amin'ny Galatiana 5:2 mifampitondra izay mavesatra. Samy manana ny mavesatra aminy any antsika. Dia ampianarin'Andriamanitra ifanampy fa tsy fampijery na ho faly resaka ny fahavoazan'ny hafa fotsiny. Voalaza fa tsy vitsy ny olona mankafy ny miresaka ny fahavoazan'ny hafa mba hampitonotony ny fahavoazana mahazo ny tenano. Kanefa vao maika miteraka olana vaovao anao zany fa tsy hanala ny olana miatra aminao velively akory. Tena ilayntsika ny mifampivavaka. Hery lehibe zany kanefa mampirisika antsika Andriamanitra. Tsy hifampivavaka fotsiny. Tsy hifampivavaka fotsiny fa hifanohana, hifampahery arak'izay azontsika atao arakaraka ny famesa-pahasoavana ny menantsika. Mandra-pahatonga antsika any amin'ny fandresena farany. Aoka hifampitantana, hifanohana. Mbola isy ny fotoana irasantsika eto ireo torohevitra samihafa hiatrehana ny olana samihafa piseho amin'ny fiainana tahaka ny raritsaina sy ny sisa. Fa dia ajantsika eo aloha ny androany manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanjo. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Farana antsika anio ny fianarana momba ny teny fikasana ho an'i Abrahama. Manasanao atratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha aloha averintsika ny tsenjery. Genesis 4:20 andininy voalohany. Genesis 4:20 Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fanterana. Ary Jehova ifantay an'i Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Mpitondra hafatra manokana avy amin'Andriamanitra i Abrahama ka dia nozarainy taminy drafitry ny fanavotana ny olombelona. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'ny fangatahany azy hanolotra ny zanany ho fanatitra ny drafitry ny famonjena izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sorona ataon'i Jesosy. Andiovaka itsika ny fanazavan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba ny fanolorana ny sako ho fanatitra ao amin'ny bokiny amin'ny teny Anglisy mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church, boky 7 takila 723. Hoy izy: sarina ny olona izanak'Andriamanitra Isaka izay natolotra ho fanatitra noho ny fahotany izao tontolo izao. Nalatsak'Andriamanitra tao am-pony Abrahama ny filazantsara ny famonjena ho an'ny olombelona mba hanaovana izany sy hahatonga ny fahamarinana ho zava-misy ho azy ary koa fizahan-toetra azy dia nitakian'Andriamanitra ny amonony ny Isaka zanany malala. Ny alahelo sy ny hirifiry ny aretan'i Abrahama tao anatin'izany fizahan-toetra matahotra sy mikitroka izany dia natao andatsahanao amin'ny fisainany ny drafim-panavotana ho an'ny olombelona lavo. Natao ho takany tamin'ny alalan'ny fanandramany manokana ny fandavatena tsy haitononona ananan'ilay Andriamanitra tsy manapetra raha hanolotra ny zanany ho faty hanavitra ny olombelona ho afaka amin'ny fahaverezana tanteraka. Ho an'i Abrahama dia tsy nisy fahoriana ra-tsaina sahala amin'izay ny aretany tamin'ny fankatoavana ny baikon'Andriamanitra ny amin'ny hanolorana ny zanany ho fanatitra. Zao ihany koa ny tenin'ny Ellen White ny amin'ny fanambadian'i Isaka sy Rebeka ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany takila 2:70. Hoy izy: rehefa tratra antitra i Abrahama ka natsiaro fa efa nanandindona azy ny fahafatesana dia nieritreritra ny amin'ny zava-dehibe anankiray tokony atao izy mba hahatanteraka ny teny fikasana eo amin'ny taranany. Tsy mbola nanambady Isaka tamin'izay nefa izy no efa voafidy andimby andrainy ho mpitahiry ny didin'i Jehova sy ho rain'ny vahoakan'Andriamanitra. Nanompo sampy ireo mponina tao Kanana ka noraran'Andriamanitra ny fifanambadiana teo amin'ny olony sy izy ireo. Fantany mantsy fa ny fanambadiana tahaka izany dia hitarika ho amin'ny fiemorana. Natahotra ny ho vokatry ny hery miasa mangina manimba izay nanodidina ny zanany ilay patriarika. Tao an-tsain'i Abrahama
dia zava-dehibe sy manandanja tokoa ny fisafidianana izay hovadiny zanany ny ry ny fatratra ny fidivady ho anjanany izay tsy taona azy hiala amin'andriamanitra. Isaka no ny fadokiny ny fitiavana sy ny fahendren'ny rainy dia nametraka ny raharaha rehetra momba izany teo ampelantanany. Natoky izy fa Andriamanitra mihitsy no hitarika ny fifidianana. Andeha asongaditsika ireto hevitra reto ho saintsaina aty ampamaranana ny fianarana nataontsika. Tsarovy ary mpiainonamana fa tsy ny ampamono olona ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny nangatany ny Abrahama anatitra ny zanany ho fanatitra fa ny aneo taminy, izany hoe tamin'ny Abrahama sy amintsika koa ny fanatitra ataon'Andriamanitra ho fanavotana ny taranak'olombelona. Inona no aseritritsika izany fitiavana izany? Aoka isika samy hisaintsainany amin'izany. Misongadina ao amin'ny tantaran'i Abrahama ny safidy ankatoa teo amin'ny olona maromaro. Ny safidy ny ankatoa azy Abrahama ka nandena natitra ny Isaka ho fanatitra. Tsy namaly ny Abrahama Isaka fa nankatoa hatramin'ny fotoana farany. Eleazara mpanompon'i Abrahama koa dia nankatoa ka nandeha nitady vady ho an'i Isaka tany amin'ny havan'i Abrahama. Ary ny safidy ny andeha ka ho lasa vadiny Isaka Rebeka. Milaza amintsika ny fihetsika ireo olona rehetra ireo fa tsy misy heviny ny finoantsika raha tsy misy fahalalahana. Rehefa mifidy ny anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika isika dia izy mihitsy no hitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fitahiana sy ny famonjena. Andeha isika iombona amin'ity hivavaka ity aty ampamaranana. Hivavaka isika. Rainay izay anin-danitro, isaoranay ny anaranao no ny fitahianao ny olombelona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy izay natolotra ho fanatitra ho fanavotana anay. Ampio izay hisaraka amin'ny fahotana izay nahatonga fijaliana sy fangirifiriana tamin'ny zanakao. Ampitomboy ny finoanay ary tario izay hifidy ny lalan'ny famonjena ao amin'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Farana ny fianarantsika misaotra no nanarahanao izany. Raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiara-ianatra lesona hafa indray isika. Mirary ny fitahian'ny tompo ho aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.